Remava kosa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Isan'ny aretina mpahazony vehivavy ankehitriny ny omamiadana dia ny omamiadan'ny vozony tranonjaza izany sy ny omamiadan'ny nono. Ho fisoroana izany dia nisy ny fanomezana torohevitra momba ny fietsika atao momba ny nono izay nentiny ny mpitsabo. Tsy mitsaha mitombo ny vehivavy arany aretin'ny omamiadana tao anatin'ny 20 taona izay. Raha 590 dia efa tafiakatra hatramin'ny 490 ny voa sy fantatra amin'izao. Araka ny voalazan'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé dia efa manodidina ny 7,000 alina hatramin'ny 503 alina amin'izao fotoana izao ireo tratran'ny omamiadana. Trangan-javatra maro no antony mahatonga ny omamiadana na amin'ny nono izany na amin'ny vozony tranonjaza raha ny nambaran'ny mpitsabo. Ho an'ny nono, tokony ho tsapaina indray mandeha isam-bolana ny nono rehefa manomboka tonga fotoana ny vehivavy. Manazava ny mpitsabo. Amin'ny fotoana oviana tokony hanaovana ilay izy dia amin'ilay herinandro faharoa ao aorianan'ny fadimbolana. Herinandro faharoa zany hoe ny herinandro voalohany zany misy an'ilay fadimbolana iny mety 5 andro mety ho herinandro dia ny herinandro faharoa amin'iny no fotoana tsara anaovana an'ilay fitsapana ny nono. Ahoana ny fomba hitsapana azy dia atsangana matory ny tsara indrindra, matory ny vehivavy asiana ondana atao ambanin'ny tanana izay atao ambanin'ny soroka hitsin'ilay nono tsapaina dia misy fomba telo na avy aty ivelan'ny nono mihodina manodidina miditra ao afovoany mandrapatonga eo amin'ny lohan'ny nono na avy any anatiny avy any amin'ny lohan'ny nono makany amin'ny ivelany na ihany koa hoe miakatra midina zany na midina miakatra. Ny tanana dia eto ratsan-tanana telo reto no tsara hitsapana azy atao fisaka tsara mitambatra tsara ohatran'izao le ratsan-tanana. Ny tanjona dia hoe mba ho voatsapan'ny vehivavy daholo ny faritra rehetra amin'ny nono mba tsy hisy na ny kely ary tsy ho voatsapa. Rehefa vita ny fitsapana ny vatanono dia tsapaina aty ambany elika mba hijerena fa saosana satria misy tangikana atoditariana izay mety ho trangan'ny omamiadan'ny nono ihany koa izay. Ary farany dia aizadiny ny manapotsitra ny lohan'nono mba ahafahana mijery hoe misy nana sa misy rasa misy zavatra tsy ranoka hafa mivoaka ho anareo vehivavy. Rehefa vita ny ilany dia mivadika amin'ny nono ilany ohatr'izay ihany no atao. Tokony hanao mammografia indray mandeha isam-bolana manomboka eo amin'ny 7 taonany ihany koa ny vehivavy hisoroana an'ity omamiadana ity.